Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra no famindrapo sy ny fitiavanao ka nomezanao anay indray an'izao andro vaovao izao. Misaotra indrindra ny amin'izany Tompo, dia mangataka izay ny fanahinao masina hiasa aty anatinay, hitaridalanay Tompo, hanaovanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amena. Ny tantaran'i Kornelius sy Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 indray ry havana no zaraina amintsika izany amin'ity anio ity, ao anatin'ilay lohahevitra mitaridalana ny fanahy masina. Kornelio, kapiteny Rômanina, dia lehilahy marina, mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankonany. Tsara laza teo amin'ny jiosy rehetra ary dia nanao asa fiantrana maro ihany koa. Indray andro dia nahita fahitana izy, tokony teo tamin'ny 3 tolakandro teo. Io dia anjely niteny azy mba hapaka an'i Petera, mba hiaino ny tenin'i Petera. Dia ity apôstôly ity izany no nasain'Andriamanitra manambara indray ny sitrapony amin'ny Kornelio. Dia nandefa iraka 3 lahy izy akany amin'ny Petera, ary raha vao avy nivavaka koa Petera ny etoandro dia nahita fahitana ihany koa ary dia lasa saina. Mbola nieritreritra an'io fahitana io izy ny tonga ireo iraka 3 lahy nalefan'i Kornelio. Dia io ary ny asan'ny apôstôly toko 10 ry havana, ny 19 sy ny 20 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera, dia io ny fanahy taminy: indreo misy 3 lahy mitady anao, fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala aho fa izao no naniraka azy. Amena. Hitantsika misongadina eo mihitsy izany ilay hoe ny fanahy eo amin'ny 19 ny fanahy no niteny taminy hoe ireo misy iraka dia aza misalasala miaraka amin'izy ireo izany. Ry havako, eto izany dia ahitantsika taratra fa ny fanahy no manainga sy nitaridalana an'i Petera ho an'i Kornelio. Hitantsika voambary eto fa ny fanahy no ampiasain'Andriamanitra hitaridalana ny mpanompony hanao ny asany. Ho antsika koa izany dia aza misalasala rehefa misy asa fanompoana, na dia tsy mbola nataonao tahaka ny an'i Petera eto aza hoe tsy mbola nandeha nakany amin'ny hihinana zava-padina izay tamin'ilay fahitana izany, ary indrindra hoe andeha any amin'ny jentilisa. Misy asa tsy mbola natao an'i Petera mihitsy izany, fa izy dia apôstôly voafora, kanefa dia fantatr'Andriamanitra fa ho vitany. Dia ny fanahy masina no manainga sy mitaridalana. Dia tahaka izany koa ary tsika ankehitriny, eo ny fanahy masina, ary mbola manindry ihany koa Andriamanitra, mbola maniraka ihany koa Andriamanitra, indrindra Jesosy Kristy Tompontsika ny amin'ny hanaovantsika ny asany. Koa niteny tamin'i Petera ny fanahy masina, ary nitaridalana an'i Petera ny fanahy masina. Koa manahoana izy no tsy hitaridalana anao koa raha misy ny asa fanompoana mazava tsara asian'ny Tompo ataonao ary vitanao tsara. Aza misalasala ry havana. Andriamanitra Jesosy Kristy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Raha nanao izany tamin'ny mpanompony izy voarakitra tao amin'ny baiboly, dia mbola manao an'izany koa amintsika ary mbola hanao izany. Koa manaova ny asan'ny Tompo ry havana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Fa izany no antom-pisiantsika amin'ny maha-kristianina mpanara-dian'i Jesosy Kristy dia mahereza ary mahavita be amin'izany. Ho voninahitran'Andriamanitra. Amena. Vavaka sika. Indreto ary izay Tompo, resy lahatra ny teninao fa raha naniraka an'i Petera ny fanahy masina dia maniraka sy mitaridalana anay ihany koa ankehitriny. Koa aingany mba tsy hisalasala izay hanao ny fanompoana ary hamita izany tsara, ho voninahitra ao ary indrindra hamonjena ny hafa tahaka ny Kornelio eto. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amena. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amena.